avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltrano ny vaovao. Nisorona tamin'ny andro rajoelona ny fizakany zoam-pirenena malagasy araka ny nivoaka tamin'ny gazety mpanjakana androany. Nosamborin'ny FCC ao Maurice Imam Ravatomanga taorian'ny andro maro na nenjehina azy. Ho fantatra amin'ny herinandro ity ny governemanta vaovao ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ary atomboka amin'ny faran'ny volana ny feonambe nasionaly eto amin'ny firenena. Tsy tokony hijanona ho fanadihadiana sy tatitra fa mila fongorona sy ampiarina sazy ireo rehetra voasaringotra amin'ny fanangorona karena tsy ara-dalàna ho ny filohany antoko FMI malagasy. Fanakorontanana ny filazana fa fandikan-dalàna ny zava-misy teto Madagasikara nanomboka ny 5 septambra ireo solombavam-bahoaka ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny arahaba to amin'ny kilasy tongo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity alina ity nesorona tamin'ny andro rajoelona ny fizakany ny zoam-pirenena malagasy araka nivoaka tamin'ny gazety mpanjakana androany tsy mbola nisy tao anatiny 5 taona araka izany hoe filoha teo aloha tsy mizaka ny zoam-pirenena ny firenena no tantaniny onona saina no mitatra ny antsiprian'izay. Nesorona tamin'ny fomba ofisialy androany ny fizakany andro rajoelona ny zoam-pirenena malagasy araka nivoaka tamin'ny gazety mpanjakana ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ity 4 oktobra 2022 ity izany hoe frantsay andro rajoelona filoha teo aloha teto Madagasikara ary zoam-pirenena frantsay irery ihany. Araka ny hita amin'ny gazety mpanjakana araka ny lalam-pandrinana indrindra eo amin'ny 15 araka ny tsy volana laharana 90 aotra 9 tamin'ny 12 jolay 1990 novaina sy nofenona tamin'ny 15 janoary 17 nanovana ny fehezan-dalàna momba ny zoam-pirenena malagasy eo amin'ny andininy 12 sy 15 Iandro rajoelona izay nizaka ny zoam-pirenena frantsay ary navoaka ny gazety mpanjakana sy ny Repoblika Frantsay izany ny 2 novambra 2022. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 15 taona araka izany no hoe filoha teo aloha ny tantana ny Madagasikara fa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Ny an'ny firenena hafa izay mikasa ho filoham-pirenena na filoham-panjakana dia manary izay zoam-pirenena vahiny mba hitazomana ny azy, ahafahana manara-dalàna sy manala ny ayahy ny vahoaka ao aminy. Fa iandro rajoelona tsy nandraray izany nandritra ny 20 taona no ny tombontsoany zanany araka ny efa nambarany ka izao nandraisana fepetra izao amin'ny mahatantan-dalàna ny Madagasikara. Ity vaovao androany ity izay efa noresana teto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM nandritra ny taona maro indrindra ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2022 isan'ny antony ihany koa na tonga ny hetsiky ny collectif des candidats rotona atioarina miroso amin'ny fampiarana ny lalàna ny mpitondra. Ity fanapahan-kevitra lehibe no raisiny Eritsalama Rajaonarivelo, Praiminisitra lehibe ny governemanta ity izay mandisy ireo fanenjehana azy toy ny filazana fa olony andro rajoelona na Mandravatomanga ny tenany. Profin'izany izao fanapahana lehibe manala ny zoam-pirenena iandro rajoelona izao. Andro vitsilasa izay, izahay teto amin'ny Kolo TV FM mbola nampahatsiasy ny resaka ity fizakany ny andro rajoelona ny zoam-pirenena frantsay ity ka nahatonga ny faneho-kevitra Andrialemrova San Gérard tahaka izao. Raha manao déchéance de nationalité ny andro rajoelona, ny fanjakana sy ny fisarana dia very nationalité gasy dia. Raha tezitra koa ary Mélenchon sy Marine Le Pen reny sy Bardella very koa ny nationalité française sady very zany nationalité malagasy ho very nationalité française dia iandro rajoelona zany no apatride gasy voalohany maneran-tany.
manomboka raha mpitso ihany koa araka izany mangataka viza toan'ireo teratany vahiny rehetra iandrajoelona rehefa maniry hitsangatsangana sy hitsidika ny Madagasikara. Fanosamboriny teo anivy ny FCC na ny Commission Mauricienne des Crimes Financiers au Maurice ihany koa Imam Ravatomanga taoriany andro maro na ny enjehina azy. Vesatra ny enjehana azy ny resaka famotsim-bola sy famindrana vola tsy ara-dalàna avy aty Madagasikara makatsy amin'ny Nosy Maurice ny Antsiprian'izay. En état d'arrestation Imam Ravatomanga hoy ny FCC Financial Crime Commission araka ny voalazany loharanom-baovao avy amin'ny Défi Média. Antom-pisamborana ny fanenjehana ity mpandrara akaiky any Andrajoelona ity makasika ny raharaha fanodikotonam-bola sy ny famotsim-bola avy eto Madagasikara nalefa any Maurice. Miazakazaka ny raharaha atsy amin'ny Nosy Maurice amin'izao fotoana izao. Ny vadiny izay natao fanadihadiana ny maraina ary ny mpamilin'izy ireo kosa ny hariva teo. 13 andro ateoriny nahatongavany tany Maurice ity mpandrara ity izao nosamborona izao. Mbola any amin'ny hôpitaly klinika iray ao Maurice Imam Ravatomanga no nanateran'ny Financial Crime Commission ny mandat d'arrestation no izy mbola tsaboina. Eo ambany andromason'ny FCC ao amin'ny toeram-pitsaboana izy amin'izao fisamborana azy izao. Tsy aivona araka ny loharanom-baovao hatrany efa nampiatona ny kontiny ara-bola rehetra noho ny fangatahany Financial Crime Commission na ny FCC. Nisy ny fisavana natao tao amin'ny tranon'ny vadiny sy ny zanany. Mbola mitohy ny fanadihadiana ataon'ny Financial Crime Commission ity mpandrara malagasy ity. Ho hitantsika miandalana ny fivoarana izay vaovao izay fa ho fantatra amin'ity herinandro ity ny governemanta vaovao ny foloan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ary atomboka amin'ny faran'ny volana ny feonambe nasionaly eto amin'ny firenena. Ankoatrizay andalam-pamahana ny olana herinaratra sy ny rano ny fitondrana amin'izao fotoana izao mitoy ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa ahafahana manoro tetikasa sy ny fiaraha-miasa samihafa amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Gabin Eloa no mitatra ny Antsiprian'izay. Ho fantatra ato anatin'ny 270 ora ny anaran'ireo ministra andrafitra ny governemanta amin'ity fitondrana fanavaozana Repoblika ny Madagasikara ity, hoy ny filoha ampanjakana Kolonely Mikael Randrenirina Androany eo ampiandrasana izany efa mandeha ny famahana ny olana herinaratra sy ny rano. Amintsika miteny izao manko zany na dia tsy manambola ny fanjakana malagasy efa miezaka zahay mijery ohatra hoe ny amin'ny resaka délestage mety ho hitanareo androany na rapitso mety hisy livraison na pièce na groupe eny amboy manambola amboarana n'le groupe anakefatra atao hoe CTA2 anakefatra amboarana an'io io rehefa manomboka fanamboarana io dia mety ataontsika hoe manome eo amin'ny ray volana sy 10 andro na sy tapany eo dia mety tafarina reo groupe reo. Dia reo groupe reo nefa mbola manome eo amin'ny 20 méga eo. Ny tsy ampy amintsika nefa hatramin'izay dia 30 méga. Azonareo le olana iainantsika reo aloha ny hita pièce valeur na 3 milliards d'ariary eo le izy mikarokaroana etseroa amboarana ny ampianana ny délestage. Izay ny court terme. Mbola misy koa zavatra tadiavinay ambadika izay haminona mba hafeno an'le gapna 30 méga. Mbola misy ny lavitrezaka, izay any amin'ny eninenimbolana antsika mahita vokatra na amin'ny rano na amin'ny jiro. Ankoatr'izay, niona sy ny fampidinika tamin'ireo filohampanjakana ireo masivoho vahiny miasa sy monina eto Madagasikara, fionana nanazavany ny fitonana ankehitriny ny tondro zotra ny fanovana sy fanavaozana eto Madagasikara, fotoana nanamafisana fa manaraka ny lalam-panorenana ny fitonana mijoro ankehitriny. Tsika efa nisafidy aloha anaraka ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana dia nanome anay ny fahefana tamin'ny alalan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny ao amin'ny didy izay navoaka ny fitsarana avo dia hoe manohy ny asany aloha reny androm-panjakana reny. Izay ny zavatra nitenenina tao nanome ny pitsopitso ny mikasika an'izany satria nanontany koa zareo hoe nanontany zareo mba te halala ny mikasika ny zavatra tiatsika atao ao anatin'io rotorin'io zany. Dia nangataka moa zany ny tsy hialany zareo amintsika ny hanampiany zareo antsika lalandava amin'ny zavatra atao satria ny firenena efa maharatra kely dia mila ny fanampiany zareo. Izay manantena fa ny fahatongavan'ny zareo maro be ohatran'izao dia midika fa fampisehoana fiaraha-miasa.
satria ao anatin'ny fiarah-miasa amireto amin'ny banque mondialy sy ny FMI sy ny fambolena dia mahita volet goavana antsika amin'ny fambolena ao anatiny ao. Mbola ho dinina koa ny tena hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay ny pragmatisme amin'ny projet rehetra zay amintsika eo mbola ho dinina miaraka amin'ireo mpamatsy vola reo. Naneo ny fahavononana anampy sy iara-iasa amintsika ireo firenena sy vondrona mpiara-mombonantoka rehetra araka ny nivohitra teto amin'ny lapam-panjakana Yavolo. Ankoatra ny fifampiresahana amin'ireo avy any ivelany izay, mihaino sy mandray fitarainan'ireo sendika samihafa eto amintsika ihany koa ny tompony andraikitra raha ny fanazavana ary atomboka amin'ny farany volana izao ny fakan-kevitra nasionaly hizorana any amin'ny fanovana ny verimberena ny rehetra teny an-kianja araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidiny ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Tsy nitondra vahaolana ho an'ireo mpianatra teny amin'ny politeknika vodivorona ny fitondrana teo aloha ireo mpianatra androany. Zavatra tsy lahara-pamena toy ny fonja no niazakazahana fa tsy ny famahana ny olan'ny mpianatra. Raha ny zava-misy ny vodivorona ohatra, tsy ampy ariantitra ny afo-dravitrasa koatra ny olana herinaratra sy ny rano, miaraka amin'ny vatsim-pianarana ihany koa. Gabain Loa. Ankoatra ny olana eo amin'ny herinaratra sy ny rano ary vatsim-pianarana, antitra avokoa ireo foto-drafitrasa eny amin'ny sekoly ambony politeknika votovorona. Ohatran'izao zao le rano andro le kita hoe voaka makaizazona Maria ngwa ny tenarana fa dimampolo taona teo zany izy koa. Mila fanabozana mihitsy. Ohatr'izao zany zao ny ato aloha. Jerenareo zao ohatra ato ambany zao tsy azo atao tsony mivoaka satria mitatehany ambony. Taloha zany mba nasiana ny tigoelaka ty dia jerenareo nge io. Zao ato ambany tsy afaka mandeha manao dosy mikakato tsony fa tsy maintsy makatra any ambony. Efatra amireto zany zao ray, roa, telo, efatra ary ambany dia efatra ambony valo zany avesy amin'ny bloc ray valo amby roapolo ny isan'ny porte dia eo amin'ny amin'izao zany actuellement eo amin'ny 2/8 ny tena hoe mbola azo ampiasaina amin'ile douche WC zany ohatran'izao. Ny zavatra ataony zareo zany tsetsina le izy dia manamboatra ohatr'izao hoe vaina le izy mba ahafahany rano mivoaka fotsiny dia tsy atory amin'ny alina fofona maraina mianatra fofona eo foana. Ankoatr'izay tsy ampy ihany koa ny trano fonenan'ireo mpianatra. Norma zany tokony ho firy zany mpianatra anatiny taloha ela be tany zany ohatry ny hoe roa isaky ny trano ngamba. Fa zao zany amin'izao efa enina ny lehilahy dia ny vehivavy efatra. Misy ny ofatrano alona isa-taona alona amin'ny croix hoe fanavaozana sy fanamboarana ilay zavatra misy ety amin'ny cité. Dia tsy hainy hoe maka izy io voly io. Nefa zao ny zavatra iainana ety. Ohatra hoe misy resaka ohatra hoe jiro tsy mandeha na ohatra zany misy ohatra hoe disjoncteur may izay foana mbola manolo. Ohatra misy tuyau vakina ohatra zany dia gasy plombier zay fa izay foana mbola mividy fitaovana anamboarana ilay izy. Dia raha mahita zao nareo ty ambony ty efa izay daholo nanao an'ireny satria efa tena simba le izy nefa voalavo mandeha ohatra zany. Natao anjorom-bala ireo mpianatra eny votovorona hoy izy ireo hatramin'izay. Dia ohatrahatra presque ohatr'izao daholo zany ny bloc rehetrarehetra zany. Zao hitanareo zao ary mety hoe azo lazaina hoe mety mbola tsara fa mbola betsaka ny ratsy noho izao. Structure tsy misy fanamboarana, tsy misy fijerena. Dia alohan'ny sasany moa zany nanamboatra ny fonja ho tsara be fa mety hoe hatramin'izay zay mitokana sy manao fitakiana foana dia mety misy manitsiny anay kanefa le fa tena tsara loatra le zavatra ataonay iainana ety mahatonga anay mitaky isan'andro. Efa tena tsy viable le izy raha ho ana mpianatra. Isan'ny ampinga amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanomezana sehatra ireo tanora avaram-pianarana, ny fanohanana ary ny fanomezana lanja ireo voka-pikarohana. Ireny zany ny fiaimpiainan'ireo mpianatra eny amin'ny politeknika vodivorona amin'ny ankabeny. Fa malan'ny fitarainan'ireo mpianatra sy ny mpampianatra eny anivony ambara tonga ambony ny fitondrana. Hony kolonely Ara-Panarivo Androany anidina teny amin'ny politeknika vodivorona sy universiténa Ankatso ny tenany amin'ny mahafoloa miara-mitantana ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara azy. Natomboka teny vodivorona ihany koa ny fanamboarana ny foto-drafitrasa famokarana sy famatsiana rano ary ezahana ho aparitaka manerina nosy makasika izay. Gabain Loatrany. Nanomboka androany ny fanamboarana ny foto-drafitrasa famokarana sy famatsiana rano ho an'ireo mpianatra teny amin'ny politeknika votovorona. Tonga teny antoerana ny eny ny fitarainan'ny mpianatra ny tsidika ireo foto-drafitrasa sy ny trano fonenan'ny mpianatra. Ny kolonely Rampanarivo iray amin'ireo filoha miara-mitantana ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara nitondra vahaolana ho an'ireo mpianatra ihany koa izy izay nisolo tena ny filoha amin'ny mpanjakana. Ny raha antsika nahita ny
zava-nisy teto amin'ny firenena izay niainga tanteraka tamin'ny fitakiana ny zo fototry ny mahaolona dia ny jiro sy rano. Anisan'ny tolona tamin'izany nareo ary anisan'ny tarika mihitsy ary izay ny antony midinanay hifotony androany ety amin'ny polyteknika ny voalohany. Tonga amaly avy hatrany ary amaly mivantana ny etaetany tsirairay mikasika ny fahorian'ny mpianatry ny votovorony. Ny rano no resahantsika voaloha izay raha antsika mahita io efa hitantsika io ny fanombohana anazy fa afaka ray volana dia afaka misitraka ny rano sady ny mpianatry ny polyteknika. Isika eto tsy manao démagogie, tsy miteniteny fahatany mandainga ohatrany teo aloha eo ataontsika ty nefa tsy vita izay hitantsika fa eo zany trano. Ny zavatra lazaiko eto zany zavatra tokony ho vitantsika izay angatahana sy anentanana fandraisan-tanantsika rehetrarehetra dia lazaiko eto tokony ho vitantsika izany zavatra zany dia ho ataontsika. Fanavaozana no ataontsika izao. Ny avoazana amin'izany dia nitoetsaintsika tsirairay avy. Tazomo ny fahendreny efa anananareo ary manentana anareo zahay anaja ny fananana iombonana, anaja ny fototra afidrasa efa misy izay hitanay nandehandeha tany rehetrarehetra tany teo fa ao anatin'ny fitotsinitsika na ny rano very fotsiny na ny tuyau mipetraka izay anentanana antsika rehetra anao an'izay. Araka ny fanazavany teknisianina izay manatanteraka ny asa hamaly ny filan'ireo mpianatra ity fotodrafitrasa ity. Eritreretina ahazo rano misimisy sika any amina profondeur 80 metre zay zany le atao eto. Io rano io rehefa mivoaka avy eo dia misy château d'eau ery ambony ery dia ho ampiakaritsika any le rano ary any ambony any indray izy no aparitaka sandrahaka atao anatin'ny site ny toeran'ny mpianatra manan'le olana rano moa zany ho ampiasainy fa rano vinavina tena tokony ho ampian'zareo le izy. Tsapa sahady ankehitriny fa efa mijery zava-misy ety fotony zareo ary manantena izay mpianatra fa tena many olana rehetrarehetra izay na ny à court terme zany na ny à long terme dia mba tena hovoavatsaka sy-andavany araka izay resaka izay natao niaraka tamin'ny zareo teo dia mankasitraka sahady izay mpianatra ny polyteknika amin'izao ezaka izay ataony zareo zao. Taoriny teny votovorona dia nitohy teny amin'ny université n'Antananarivo Ankatso ny fianoana ny etaetan'ireo mpianatra. Ametraka izay ary lahara-pahamehana antsika ny fanovana ny resaka kolikoly. Averiko indray mandeha zany sady amafisiko eto hoe isika rehetra no tompona andraikitra voalohany amin'izay. Rehefa ohatra ka misy concours mitsangana eo ohatra samy tsisy mandoha volontsika na ny arara omenany olona eo dia mivoaka foana io valina concours fa ke rehefa tsisy nandoha vola dia tsy mivoaka le valina concours. Dikan'izay isika ihany no manome vola dia mifaninana manome vola dia voalazaina fa kolikoly le zavatra. Zay le fanovana toe-tsaina zany tokony hojerena. Ny tiako atongavana dia tsotra be hoe ireto sika rehetra responsable izahay zao responsable ny mpampianatra, responsable ny mpanjara, responsable isika tanora rehetrarehetra mpianatra manentana anareo andray andraikitra ary anovan'izay toe-tsaina izay dia mandroso Madagasikara. Ankoatra ny olona ny herinaratra sy ny rano hitondra vahaolana ho an'ny vatsim-pianarana, fotodrafitrasa, fitaovana, fandriam-pahalemana eny anivon'ny université ihany koa ny fitondrana ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara hitohy ary ahakasika an'ireo université manerana ny nosy izao fanavaozana sy fanovana izao raha ny fanazavana hatrany. Avelantsika eo izay vaovao mifandraika amin'ny tontolo ny fampianarana ambony izay fa tsy tokony hijanona ho fanadihadiana sy taritra fa mila fongorona sy ampiarina sazy ireo rehetra voasaringotra amin'ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna ho ny filohany antoko FMI Malagasy anamorana ny ady amin'ny kolikoly sy isiny mangarahara takinany anaovany tompona ndraiky mpanjakana fanambaram-pananana tsy ara-soary velona mitaditra ny antsiprian'izay. Tsy tokony izany eo amin'ny Mamy Ravatomanga irery ny fanadihadiana sy fisamborana amin'ny raharaha fanangonan-karena tsy ara-dalàna miteraka ia mila fongorona hatrany amin'ny fakany ho ny filohany antoko FMI Malagasy maro ireo nangoro-karena sy nandroba ny harem-pirenena raha nitatitra farany avy amin'ireo rafim-panjakana miady amin'ny kolikoly. Tsy tokony izany ho fanadihadiana sy tatitra izany fa ampafantarana mangarahara ireo voakasika amin'izany hanefa ny sazisazy azy raha ny faneho-kevitra.
avoay hoe iza le avoina avoaka ny anarany olona nanotokodiny zany raha ataontsika hoe Mambravatomanga raha nilatsaka filoham-pirenena izy dia ny imprimé efa nomanin-dralahy dia ny fananany eto Madagasikara fotsiny nampidiriny dia mandangy zany déclaration partielle zany rehefa miteny ianao hoe déclaration de patrimoine dia ny fanananao naiza misy azy zay ny tokony apetraka hitantsika ireny na ny tranon'ny Andrajoelina reny tsisy anatin'ny déclaration de patrimoine tsy anazy zany reny fananam-panjakana zany reny rehefa tsy anatiny zany hoe tokony manao mise à jour mandeha tsika reo amin'ny antenimena-pirenena na reo nandositra ny velona fa reny nge mbola en poste ry sénatrice Lalatina mbola en poste angeleny Naivra Olodinina mbola en poste angeleny mbola ao ny mandahany dia mamoaka fotsiny ny fanjakana hoe manao mise à jour daholo nareo tsy manao izy fananany rehetrany lasa fananam-panjakana zay ny tena izy zay dia amin'izay fotoana zay tsy le trano kely eto Madagasikara i Naivra Olodinina moa ny teny ray may fa zay mbola manana 412 mila fatarina ka izy daholo 412 reo mety tsy eto daholo reo fa mety any ivelany ny akamaroany reo niza manao déclaration de patrimoine ka fananiny tsy ampidirinao zavatra ananany any ivelany ka tratra iny dia manaiky izy fa lasa fananam-panjakana zay tsy déclaré ao anatin'ny déclaration de patrimoine zay aloha ny voalohany lesaka tsy mampandroso ny firenena hatramin'izay ny kolikoly ny raharaha famotsim-bola sy fampiasana osoka fa ihany koa ny firaisana tsokombakomba amin'ny fanodinana ireo harem-panjakana sy ny fanovana tokony hanao fanambaram-pananana ny tompona ndraikim-panjakana ambony rehetra mialohan'ny andraisan'ny fitantanana ny firenena raha ny faneho-kevitra hatrany tsy maintsy manao ary ampafantarina ny vahoaka amin'ny anarany mangarahara ankoatra ny raharaha Vatomanga nanoka fanafanadadiana sy ny hareny Andry Rajoelina miteraka iay amin'izao fotoana raha tsy aivina ny tatitry ny aray ny volana melasa teo tombanana ho manodidina ny 100 tapitrisa ariary ny sandan'ny fiara sy moto miisa 20 no giazana ary kontina banky ahitana vola manodidina ny 300 tapitrisa ariary vola mitetra 320 tapitrisa ariary sy tombam-bidiny ireo fananana hafa no giazana tranga izay nametraka fa tonga amin'ny setra marefo amin'ny kolikoly Madagasikara ka fotoana izao amongorana ireo tsy maty manota raha ny faneho-kevitra hatrany ireo arena azo tamin'ny tsirariny tokony averina amin'ny fanjakana anasoavana ny vahoaka ary tokony hisy tatitra ho fantatry ny rehetra ny nampiasana izany tsy afa miala miraharaha fanondrana volamena ntsokosoko teto Madagasikara mpitondra teo aloha ho ny mpamakafaka raharaha-pirenena otra tehaka tondra rabo inona triple 7 ihany koa rehefa mitony fanadihadinana natao aza ny fomba rehetra nanafenan'izay mila entitra ihany koa ny mpitondra amin'izao fotoana izao ho ny fanazavana andao arahantsika ny antsiprian'izay raha fanondrana volamena ntsokosoko mahavoasaringotra tompona andraikitra ambony sy ireo akamakamany nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 no miandro toyny betsaka amin'ireo manodidina ny mpitondra teo aloha no voatonontonona amin'ireo raharaha fanondranana volamena ireo fa niala-bala hatrany tamin'ny fampangana azy ireo ankehitriny mila rahana ireo raharaha ireo fa tsy avela ho afamaina ireo namoaka ny harem-pirenena ho iseratra zafy mahova misy zany le hors monétaire dia misy le hors commercial ny hors monétaire aloha misy zavatra kely tsy dia azoko satria raha ny chiffre navoaka ny banque centrale 1080 kilo ny hors monétaire atsika ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao banque centrale mamoaka hoe 983 kilo eo zany aloha dia efa misy tsy miady eo hoe mila avoaka ny banque centrale tsara hoe firy tsara moa zany ny volamena navadikitsika hors monétaire tany Turquie tsy ireo volamena izay tratra ihany fa mila enjehana ihany koa ireo tambazotra-panondrana harem-pirenena ntsokosoko izay tsy tratra eo koa ireo nanondrana ara-dalàna saingy tsy nanao rapatriement de devise tokony isy komisiona miandraikitra ny fanadihadiana hajoro hanao fanadihadiana ny fomba fanondranana volamena ntsokosoko eto amintsika ahafahana mamantatra sy manenjika ireo olona mpanao ny afera dia le hors commercial nisy any volamena mivadika plomb tao amin'ny ministère ny mine tamin'ny Andriamatoa Tsay Christian zay premier ministre tamin'izany fotoana zany ary ministre par intérim tao amin'ny mine fantatra koa fa hoe Andriamatoa Tsay Christian nanao volamena tany Betsika vahoaka amin'ny Betsika menimenina mihitsy momba an'io zany rehetrarehetra zany fantatra fa hoe io fitondrana io sy ny manodidina azy zany hoe ny oligarque ny aradia aminy tao anatina trafikana volamena na PDB amin'zareo aza dino fa rehefa mamery zareo permis na volamena dia olombitsy namena permis na volamena reo mpiaradia amin'ny fanjakana ihany zao namena autorisation hanangana comptoir
ohatran'izay koa dia zany rehetrarehetra zany zany mampiseho fa hoe nisy trafika teo fantatra daholo hoe izy daholo na zanyro enina le mahazo autorisation na comptoir zany rehetrarehetra zany zany mila enquête ary mila atao aingana dia aingana ny enquête mikasika an'izany satria olona mpamaky trano zany no nitondra teto zany. Mila alaina ambavany angataham-panazavana ireo tompon'andraikitra teo aloha miainga amin'ny minisitra sy ireo rehetra miara-miasa taminy. Asaina mamboraka ny anaran'ireo tambazotra mpanondrana volamina an-tsokosoko raha ny fanazavana trany dia nanisy ny fanondrana an-tsokosoko na ny alabala aza ny mpitondra teo aloha fa nininy izy ireo nampanginina sy notakonana izany ankehitriny ana ohatra ny raharaha boinina 777 ny raharaha raha ny fomba fijery ny serra zafy mahova izany. Miresaka tontolo ny toe-karena izay hatranisika mila petraka oloaranimbola ho an'ny fanjakana ny arena kibon-tany ho tombotsoan'ny vahoaka ho ny teo anivon'ny CREM na cercle de réflexion des économistes de Madagascar ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany. Fotoan'izao ametrahana ny fahaleovan-tena ara-toe-karena ho ny faneho-kevitra nentin'izy ireo rina fitiavana. Manoloana ny fahampotehana ara-toe-karena vokatry ny takaitra tamin'ny tsy fahaiza-mitantan'ny mpitondra rajoelona tokony lara-pahamehana ifototra amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fiarovana ny tombontsoa ara-toe-karena ny fanovana apetraka eto amin'ny firenena hoy ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Takina ny anomezan-danja ny famokarana anatiny ahafahana mametraka ny fahaleovan-tena ara-toe-karena momba ny olan'ny angovo sy ny rano. Ilaina ny fanadihadiana isin'ny mangarahara amin'ny tsy fahombiazana tamin'ny fitantanana ny orinasa jirama. Voalohany indrindra aloha dia tokony misy vondrona roa mazava tsara aloha ao ministère des finances. Ny anankiray dia manao réflexion fotsiny amin'ny ampidiram-bola ny fomba rehetra izay ahafahana mampidi-bola ahoana ny trandrahana amin'ny ara-drary ny araka ny tokony ho izy ary tena ampidi-bola tanteraka n'ireo le arena kibon'ny tany rehetra vatosoa pétrole volamena sy ny sisa sy ny sisa ahoana ny fomba hafa rehetra ahafahana mampidi-bola ny tanjony indrindrindra dia hoe any arintsika dia tsy ankin-dotsony amin'ny famatsim-bola vahiny fa afaka manana fahaleovan-tena antsika zany amin'ny famatsim-bola ny fampandrosoana antsika tahaka ny firenena aziatika. Dia groupe faharoa zany dia any amin'ny lafiny fandaniana vola ahoana indray ny andaniana ny vola ma tena andeha ho any amin'ny fampandrosoana fa tsy ho amin'ny fampanana-karena olona manokana. Naneo ny fahavononany andray anjara amin'ny fikanando nasionaly izay ho karakarain'ny fanjakana ny CREM hitondra vahaolana hanorenana ho avy mamiratra ho an'ny sehatry ny ara-toe-karena. Tena ilaina ny mijery lalina indray ny rafitra ara-toe-karena nasionaly mba hahafahan'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina mandray anjara vondrom-bahoaka sehatra tsy miankina firaisamonim-pirenena diaspora tanora ary vehivavy. Io fanavaozana ara-rafitra io dia tsy maintsy ho lara-pahamehana ho an'ny firenena. Na dia voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana aza ny fametrahana ny filan-kevi-pirenena ara-toe-karena ara-tsosialy ary ara-kolotsaina dia tsy mbola natsangana hatramin'izao. Ny CREM dia manohana tsy misy fehpetra sy mitaky ny fananganana an'io rafitra io. Tonga ny fotoana navaozana sy anorenana indray ny toe-karena Madagasikara amin'ny fototra amin'ny fanaraka amin'ny maha-malagasy antsika. Mendrika rafitra ara-toe-karena mirindra andraisan'ny rehetra anjara ara-drarina ary maharitra Madagasikara. Fotoana ny fanovana izao ka mila ny fiaraha-mientan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ifanometanana hanarenana ny lafin'ny toe-karena. Tokony isy ihany koa ny fampivoarana ny tsena ara-bola nasionaly hampiroboroboana ny fampiasam-bola isin'ny mangarahara ho iatran'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Fa isan'ny tokony hanokafy fanadiadiana ihany koa ireo naniraka sy nanatanteraka ny fandrobana nandritra ny tolom-bahoaka ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena androany. Eo koa ireo mpitandro ny filaminana tsy nandray ny andraikiny efa fanjakana vaovao zao no misy eto ka tsy ekena ny fisininy tsy maty manota eto amin'ny firenena. Entsora Soary Malala. Ny sady nikotrika ireny fandrobana orinasa ny sy fananan'olona ny 2020 sy ny 2021 ny volana septambra ireny ankoatra ireo nanatanteraka ny asa ratsy. Tokony hanokafana fanadiadiana ihany koa ireo mpitandro filaminana isa tokony izay tsy nanao ny asa nohoiny mpamakafaka raharaham-pirenena. Manoloana ny raharaha teto amin'ny firenena moa zany arahantsika nahita iny hoe tsy fandraisana andraikitra fa obean'ny gouvernemanta izay nitarihany Andriamatoa Christian Tsay farany teo tsy nanetsika mitandrina filaminana iaro ny fananam-bahoaka tamin'ireny fandrobana 2020 septambra ireny nisy ihany koa ny toy tamin'ny 2020 septambra dia eto zany zay dia manao antso amin'ny président Mikael izay vovonany dia aloha ny ankehitriny
ataovy ny fanadiadiana mahakasika niny fandrobana faobe zay nataon'ireo tsy matahodody a misy olona efa nytonon'ny olona tao anatin'ny ioraraha io a adiadio reny olona reny a tsy miteny zay hoe sambory fotsiny fa adiadio aloha hoeto ho tsarainy anivon'ny fitsarana satria tadiditsika tsara fa nisy karazana andianjolam-boto no entina nanao an'ireny fanimbana sy fandrobana reny a ka antso ataonay zany a misy olona mety nangalatra bidon de migadra any izy mandritra ny efa-bolana nefa nisy olona nanodikodim-bola nandavitrisany mivoaka fotsiny. Ny fahaleovan'ny tena fitsarana no fanovana an'izany tadiavina tafiditra ao anatin'izany fitsarana miaro sy manaja ny fahamarinana ary tsy tokony nisy sakatsakana intsony ny fanaovana fanadiadiana mahakasika ity raha ity. Ny zavatra tsy azontsika eo lavina kosa aloha dia misy ny atao hoe secret de l'instruction. Tsy azo dabadabaina daholo ety amin'ny haino aman-jery ny zavatra rehetrarehetra fa ny zavatra azontsika antenana kosa dia mandeha antsaka sy andavany tsy misy sakatsakana ireo mpiasa izay manao ny fanadiadiana rehetrarehetra ary tsy asiana tsindry na ara-moraly na ara-politika na ara-bola mahakasika an'izy ireo satria avy elao izy asa zay nge mifanovana ny tadiavintsika dia ny hoe fitsarana manaraka miaro ny fahamarinana sy miaro ny malemy. Izay nge ny zavatra nytadiavintsika ka dikan'izay manao zay le antso avy tsy maintsy atao ny any mpitsopitsy ny amin'ny détailleur teknika ny mpitsara ny mahay azy izy no mahay azy fa ny tena zavatra takitsika ny fahaleovatena ny fitsarana io mety tsy ho azo androany zany a fa tokony ho asa mitohy ihany fahaleovatena ny fitsarana mba tena nanatsika voka-pitsarana tsy mitanila tsy mitongilana ary tena milaza ny fahamarinana. Tsy ny resaka fandrombana ihany fa mila mafisina ny fanadiadiana mahakasika ny rara hafa toy ny Boeing 777 ny rara Mboimalaza fanondranana antsokosokony areny Madagasikara toy ny volamena sy ny sisa tsy ekena tsony ny tsy maty manotara ny fanazavana trany. Tokony averina amin'ny hôpitalim-panjakana ihany koa manomboka izao ny fiantohan'ireo mpiasam-panjakana marary ho fanomezan-kasina ny hôpitalim-panjakana ho ny afolohany SSM manoloana ny fitsara ny fandraisany poliklinika ilafy izany ho an'ny mpiasam-panjakana. Tokony hitsahatra ihany koa tokony hiatsara ihany koa ny kalitaon'ny fandraisana an-tanana eny anivon'ireo hôpitalim-panjakana raha ny fanio-kevitra nentiny tamin'ity andro an'ity. Daniela Aminoarso. Ny tsatra nanomboka ny alatsinainy 20 septambra lasa teo ny fandraisan'ny poliklinika ilafy ny prise en charge na ny fiantohana ireo mpiasam-panjakana araka ny toromarika avy amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Manoloan'izany, mitakina miarenana aingana amin'ireo hôpitalim-panjakana ny fandraisana ny prise en charge na ny fiantohana ireo mpiasam-panjakana ho fanomezan-kasina ny hôpitalim-panjakana ny filohan'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar. Ny prise en charge moa anisan'ny fitakin'ny zahay syndicat hoe sokafy amin'ny hôpitalim-panjakana rehetra io fa aza atao monopole na hôpital privé ka amelon'olo tokana. Ny zavatra hitantsika manko dia lasa mitsipozipozy ny hôpitalim-panjakana satria arak'ile nitenena teo zay hoe ny volam-panjakana lasa amelomana olo tokana any amin'ny poliklinika zany. Dia izahay dia anisan'ny tena nitaky an'io mihitsy ny hoe sokafy ilay izy. Ny eo amin'ny hoe fanatsarana ny prise en charge teny amin'ny poliklinika dia efa zava-dehibe zay kanefa kosa ny tokony ho tohizana ny ohatra hoe tonga dia misy mesure immédiate mihitsy zany izay tokony ataon'ny fanjakana mba anokafana ny any amin'ny hôpitalim-panjakana rehetra ahafahan'ny mpiasam-panjakana izay mitsabo tena zany manohy ny fitsabotenany any amin'ny hôpitalim-panjakana. Ka zay no appreciana ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoe tonga dia mba sokafy ny any amin'ny hôpitalim-panjakana ny resaka prise en charge mba ahafahan'ny mpiasam-panjakana zany misitraka an'izay zoan'izay ho an'ny fitsaboana ny tenany zany. Ankilany, antenena manomboka izao ny hatsaran'ny kalitaon'ny fandraisana an-tanana ireo marary ny anivon'ireo hôpitalim-panjakana ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Dia mino zay fa amin'izao hoe fampitsaharana ny monopole na prise en charge nataon'ny poliklinika zao zany dia heverinay fa mba hiatsara ihany koa ny qualité de service any amin'ireny hôpitalim-panjakana ireny manomboka izao zany ary tokony omena lanja sy asina ny mpiasam-panjakana miasa amin'ireny hôpitalim-panjakana ireny zany mba ialany ny kolikoly. Mpiasam-panjakana ihany koa tokony mba hanova fomba fijery, fomba fiaina amin'izao fotoana izao raha ohatra ka mikitakita ny sasany noho ilay mety hoe charge de travail betsaka loatra dia tokony mba hovana daholo zany fotoana ny fanovana zao
ka na ny mpitondra zany mba hijery ny momba nyreny mpiasa-panjakana miasa amin'ny hôpitaly-panjakana reny ary ny mpiasa-panjakana miasa amin'ireny koa tokony mba hanolotra tolotra mba mahafinaritra ho an'ny mpanjifa zany any amin'izy ireny. Tsy mbola fantatra hatreto ny mety ho fiverenany fandraisan'ny hôpitaly poliklinika Ilafy ny fiantohana ara-pahasalamana ho an'ireo mpiasa-panjakana na tsy raha hiverenana isanazy tombon-dany ny poliklinika Ilafy nandritry ny fitondrana teo aloha izay notariny Andry Rajoelina tamin'ity prise en charge ho an'ireo mpiasa-panjakana ity. Ho an'ny SSM endrika kolikoly avolenta fa ihany koa nampitotongana ny hôpitaly-panjakana teto amintsika izany no ny vola tokony hiditra amin'ny hôpitaly-panjakana izay lasa tany amin'ny hôpitaly tsy miankina indray. Ao anatin'izay fangatahana sy fitakiana samy avy izay mitaky ny hanafoanana ny fifanarahan'ny mpitantanana feno kolikoly eo amin'ny seranam-piaramanidiny ny Ivato sy Nozobe ampiasa ny ADEMA araka ny fanambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Takiana ihany koa ny andoavana ny vola rehetra tokony ho an'ny orinasa ADEMA. Rina fitiavana. Miteraka fatianaka ho an'ny orinasa ADEMA sy ny fanjakana ny fifanarahana momba ny fitantanana ny seranam-piaramanidina eto Antananarivo sy Nozobe raha toka ny Ravinala Airports izay mitantana amin'izao fotoana no mahazo tombony amin'izany ho ny fanazavan'ireo mpiasa ny ADEMA. Raha nilaza ny orinasa Ravinala Airports tao anatin'ny fanambarana navoaka n'izy ireo ny talata teo fa nahefa ny revendance de concession tany amin'ny fanjakana tamin'ny fandoavam-bola mivantana nanazava ny ADEMA fa trosa tokony alohan'ny Ravinala Airports tamin'ny ADEMA io vola io izy ireo fa mbola tsy voalohany vola 940 tapitrisa euro tokony ho an'ny ADEMA ka takiana ny fanefana izany. Raha nilaza ny orinasa Ravinala fa nalohany zareo le 16 millions d'euros tsy nalohany le 16 millions d'euros fa natao compensation raha azavaiko tsotsotra le compensation dia hoe misy vola tokony alohan'ny compagnie nationale Madagascar Airlines any amin'ny Ravinala Airport dia tsy nandohan'io vola io zareo dia ny redevance de concession le 16 millions d'euros no nangalan'ny Ravinala Airport azy zany hoe tsy tonga aty aminay le 16 millions d'euros fa nanoherana an'io trosan'ny Madagascar Airlines io. Ankehitriny tsy afaka hanao ny anjara asana intsony izay orinasa ADEMA raha raisiko ohatra hoe ny piste ny Tamatavy zao efa tena simba ary raha afaka nandray gros porteur izy taloha lasa tsy afaka mandray izy ankehitriny dia lasa tandimidondoza zany ny seranam-piaramanidina rehetra akoatra ny Nozobe sy Ivato. Ankoatr'izay, nilaza ny mpiasan'ny ADEMA fa nisy kolikoly sy osika tamin'ny fanomezana ny fitantanana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nozobe ary misy tsy fanarahan-dalàna amin'ny fifanarahana. Mitaky ny hanafoanana ireo fifanarahan-pitantanana feno kolikoly manoloana izany ny mpiasan'ny ADEMA, eo koa ny fanazazena ireo tompona andraikitra rehetra nandika lalàna. Tianay marina koa fa le compensation io raha ny LTGO dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna velo eto Madagasikara satria lasa créance croisée zany le izy fa tokony hoe zay olona nananao trosa no mandoha an'ilay trosa fa tsy alaina amin'ny volana orinasa hafa ilay trosa. Miandry ny fihainoan'ny tompon'andraikitra mahefa zany izay amahana ny olan'io satria tsy nitondra vahaolana ho anay ny filazan'ny orinasa Ravinala Airport fa voaloha ilay 16 millions d'euros satria ilay izy tsy naloha fa natao an'io compensation io zany hoe tsy niditra taty amin'ny kitapom-bolan'ny orinasa ny firenena malagasy izay tokony ho arotsaka aty amin'ny kitapom-bolan'ny ADEMA. Miantso ny fanjakana araka izany ireo mpiasa ny amerinana amin'ny ADEMA ny fitantanana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nozobe. Fotoana izao ny iarovana ny tombotsoa ny orinasa malagasy sy mongorana ireo tsy maty manota isiny ny fanovana amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana hanomezan-danja ny orinasa mpanjakana hoy ireo mpiasa ny orinasa ADEMA. Izay ihany koa no entsika miseny vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aza misaraka aminay ary. Manao nareo? Dia ahoana inona kiny vaovao? Hay, fa inona kiny latsakiny? Tia kiny raha zarako vaovao sady natokana ho an'ny vehivavy fa misy inona kiny?
lady. Dekras, malala kras. Dekras, malala kras. Yala tsy manakeriny kras. Mampiasa dekras. Tsy misy loto tsy afaka ny dekras. Zay dekras Benzol, la référence en lubrification pour les professionnels. Compressol ISO 46. L'huile compresseur conçue pour la longévité et le rendement de vos équipements. Hydroforce ISO 32, une huile hydraulique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Benzol, la qualité au service de vos machines. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade, au sein d'Agro-Industrie. Avec Agrimerine, donnez vie à vos projets agricoles. Remorque 5 tonnes, fonctionnelle et efficace, idéale pour les petites exploitations. Remorque 6 tonnes, polyvalente et résistante, parfaitement adaptée à tous les travaux agricoles. Remorque 10 tonnes, solide et endurante, conçue pour les charges lourdes et les longues journées de travail. Des remorques conçues pour durer, pensées pour vos performances. Agrimerine, la fiabilité au service de votre productivité. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. La première usine d'embouteillage au monde qui fonctionne avec de l'énergie hydroélectrique. Énergie propre, renouvelable et durable. Sainto, ma source de santé. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Fête des mères, un beau cadeau pour maman, un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azoazo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo, malefaka tsara kalitao, nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao sedo, double épaisseur, manadio kokoa. Mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny mivarotra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Wayo! Atavy mamiratra fidiran'ny mpianatra amin'ity e! Araroto mibalika homme 40+. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro, misy jiro LED matanjaka afaka mamahana finday. Balika homme 40+, manomboka 700 ariary isanandro fotsiny. Sady lera ho 3 alina ariary mipetra-bola voalohany. Nidina 219 000 ariary monja kosa ny vidiny raha aloha indray mandeha. Misy fiantohana roa taona. Balika mamiratra no avoko. Mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Fanakorontanana ny filazana fa fandikan-dalàna ny zava-nisy teto Madagasikara nanomboka ny 5 septambra. Orosolom-bavam-bahoaka nanaovana fanadiadiana androany nanaraka hatrany fanapahana noraisiny fitsarana avo. Momba lalam-pandrena no dingana rehetra nolalovany firenena hatreto. Andao rahantsika ny Antsiprian'izay. Endrika fanakorontanana sy familiana saim-bahoaka ny mbola fivoizana fa fanonganam-panjakana fa nitsakitsana ny lalam-pandroenana no misy eto Madagasikara hoy ny fanio-kevitra ireo solom-bavam-bahoaka. Nazava ny dingana nolalovana sy ny fivoaran'ny tolona ary efa 524 sika zao maro ireo napita mivatana ny zava-nisy tamin'ny tambazotra-tserasera teo ihany koa ireo ainy vaky-jery na teo tantoerana na tany ivelany nanaraka akaiky iny tolona iny. Raha iverenana, nisy sabotsy 12 oktobra Iany Rajoelina no nitsoka teto Madagasikara nampiny ny filoha Frantsay. Ny alady 12 oktobra nandefa taratasy tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana isiteny Randriana Soloniaiko. Filohefitry ny antenimera-pirenena ny tenany tamin'izany. Ary voarakitra tao anatin'io ny fahabanga-toerana eo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny fomba ialana amin'ny olana ara-politika. Eo ihany koa ireo fanitsakitsana miverimberina ny lalam-pandroenana, ny kolikoly sy ny tsy fandehana ny fitatanandrara-panjakana amin'ny laoniny. Taratasy izay voaray ny HCC ny alatsinainy 13 oktobra ary nolazainy ity rafi-pitsarana ity fa azo raisina ny fiantsonan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana manoloana ny toetra rà.
rehefa nandinika eo antota taratasy voaraina io ny fitsarana avy mombony lampandrenana namoaka didy mifanaraka amin'izay ny talata 14 oktobra tamin'ny 7 maraina izay niarahan'ireo mpitsara ambony misy 7 mianadahy voarakitra anatin'io didy tsy azo ivalozana io fa tsy misy intsony ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny antemerandolona tamin'izany fotoana nanamafy izany ny andiny voalohany eo amin'ny fanapa-kevitra fa voamarina ny fahabangady toerana amin'ireo toerana roa ireo voalaza eo amin'ny andiny faharoa fa tsy afaka manatanteraka ny andraiky ny filohan'ny repoblika ny governemanta misy manasa ny manam-pahefana miaramila tariny kolonely Randrianirina Mikaela ny HCC mba anatanteraka vonjomaika ny asan'ny filoham-panjakana araka ny andininy fahatelo ary nanamafy ihany koa fa mitoy ny asan'ireo andrim-panjakana sy rafitra ara-dalàna rehetra amin'ny fomba mahazatra araka ny teo amin'ny andininy faefatra izao fanapahana izao dia alefa amin'ny tompony andraikitra rehetra voakasika ary avoaka amin'ny gazety mpanjakan'ny repoblika araka ny teo amin'ny andiny fahadimy farany anatin'ity fanapa-kevitra noraisy ny HCC ity ny 17 oktobra tamin'ny 7 maraina ny fitsarana avy mombany lampandrenana no namoaka io didy io didy tsy azo ivalozana arak'izany tamin'ny 7 mahery 1 minitra efa filoha teo aloha no niantsona ny Andry Rajoelina ary tsy azo raisina tsy nitombana intsony ireo fanapahana no raisiny taoriny io fotoana io ity filoha teo aloha ity anefa nandray ny didim-panjakana indray tamin'ny 12 ora sy 4 minitra izany hoe ora telo taoriny io nandraisan'ny HCC ny fanapahana io ka nandrava ny antemeram-pirenena tamin'io andro ny talata 14 oktobra io i Andry Rajoelina didim-panjakana tsy misy heviny intsony satria efa tsy manana fahefana intsony i Andry Rajoelina filoha teo aloha ora telo talohan'ny fanafoana ny antemeram-pirenena izany hoe mbola miasa ara-dalàna ny antemeram-pirenena ary toy ny tsy misy io didy ny raisiny filoha teo aloha Andry Rajoelina io toy izay ihany koa ireo fanendrena olona hiasa eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ireo fanambarana samihafa navoaka ny fiadidinan'ny repoblika taoriny io 17 oktobra tamin'ny 7 maraina io ny zoma 17 oktobra nanao fianianana nanoloana ireo mpitsara ambony eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny filoham-panjakana ny kolonely Mikaela Randrianirina notronin'ireo solombavambahoaka loolona lehibe na andrim-panjakana samihafa eto amin'ny firenena ary isana nanamarika izany ny fanetrehan'ireo masoevo vahiny miasa somonina eto Madagasikara izay midika fankatoavana fanekena ny fiovana misy eto amin'ny tany sy ny firenena noho izany tsy nivoaka ny lalam-panorenana taorin'ny fianianana dingana manaraka ny fanendrenan'ny Prime Ministra lehibe ny governemanta izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny 20 oktobra ka Hery-Tsalama Rajaonarivelo no voatendry tamin'izany rehefa narahana ny andiny 750 ao amin'ny lalam-panorenana. Ao anatin'ny lalam-panorenana dia majorité no manolotra ny Prime Ministre manolotra proposé fa tsy manendry dia ny article 54 ny ampiana. Ny article 54 io dia hoe zay ho groupe parlementaire miaro moa zany dia groupe de parti misy ato a misy ny firaisan-kina groupe de parti fa tsy hoe groupe tsotra hoe parti anankiray groupe de parti marako fa misy ihany koa groupe indépendant anankiroa ato fa rehefa nijerena amin'izay hoe iza zany no tena majoritaire dia nisy zavatra nataony membre ny groupe de parti Irimara nametraka fahafialana nanao démission en tant qu'anatin'ny membre du groupe parlementaire Irimara dia groupe Irimara zany tsy efa rava zany dia ny groupe parlementaire firaisan-kina no lasa majoritaire amin'izao tsika be izao dia izahay zany no nanolotra le Prime Ministre izahay manolotra fotsiny fa ny président no nome anazy fanonganam-panjakana porofon'izany ny didy tsy azo ivalozana navoaka ny HCC tsy nivoaka tamin'ny lalam-panorenana manamarina izany ny fianianana nataony filoham-panjakana natrendreo mpikambana eo anivon'ny HCC masoevo sy ankolafikery samihafa fa ny hita manao ny fanaony atr'izay ny antoko volomboasary sy ireo vondrona parlementera Irimara mivadibadika toy ny lelamay afa nilazaina sy ny atao an'io ny mifanohitra amin'izay no atao rampitso izao milaza indray fa izy ireo no manana ny maro anisa eo anivony antenimery rahampirenena ka raha majoritaire anareo Irimara na nina anareo sy mba nibloke anareo tao io na ny fidanana sy présidence teny raha majoritaire zany anareo nategna anareo dia lasy tany daholo anareo nandeha nanampy tagny ka mba mitandremany fa itsy zavatra itsy mbola tsy vita mazava tenin'ny maître hanitra iny ka ireo ny majorité zao matoa ireo nahazo ny président matoa anareo nanao sonia daholy tamin'le empêchement ny président ka inona koa ary tokony miova ity zavatra ity zala miova fa sy olo mibaiko anareo ary andavitra be reny mibaiko anareo milefa izy
andositra izy de eo nareo de nareo ndray mazary manao ny zavatra ty fomba anontanio gn'olo mpividy anareo tany fa aldolo ny Madagasikara manontona anontanio ny électeur anareo profotrany hoe iza no manan-kirotana ary mitady ny fomba rehetra ikorotana ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Ny arana hita fananerana ny Madagasikara ny etsika Leo Delestazy nivadika ho miala rajoelina sy ny firongony rehefa niara ny herisetra samihafa ireo mpitolona. Leo ny malagasy ka nanova rehefa niafy sy nampahantrana nandritra ny fito taona mahery fa mbola misy ihany ireo zatra ny hinana sy te hanohy ny fihinanany ka miala amin'ny be sy ny maro. Mazava nefa niakony ny tolona efa nandresy ny malagasy ary miara-mirona amin'ny fametrahana ilay Madagasikara tsaratsara raha kokoa. Miantsoniana mafisana ny fahefan'ny commune ireo be ny tanàna rehetra manerana nosy araka ny fanambarana iombonana nataon'izy ireo amin'izao fiovana misy eto amin'ny firenena izao. Ilaina ny fahatokisana ny olom-boafidy ary zava-dehibe ny fitsinja ara-pahefana na eo amin'ny ara-bola zany na ara-pitaovana raha ny fanambarana nentin'izy ireo. Ndao rahantsika. Maneho fahavononana tanteraka amin'ny fiarah-miasa amin'ny fitondram-panjakana vaovao tarihinao Andriamatofiloha. Maneho ny mandritra ny indrindra amin'ny minisitra izay notendrenao misahana izany mba hanamafisana ny fahefana sy ny andraikitry ny commune ho fototry ny fampandrosoana maharitry ho an'ny vahoaka. Ny fanorinay mba ho hisy fivoriana manokana iarahanay aminareo Andriamatofiloha izay be ny tanàna rehetra ho fotoana fanamafisana ny firaisankina, ny fiarah-miasa ary ny fifampitokisana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny commune. Matoky izahay fa amin'ny alalan'ny fifampatokisana sy ny fiarah-mientana eo amin'ny fanjakana sy ny commune no hahatanteraka ny fanovozana ny Repoblika sy ny fanorenana Madagasikara vaovao mirindra, milamina ary mirahina ary lavitry ny kolikoly. Fa manoloana ny tsindry azo lena sy ny fanapara-pahefana ary ny kolikoly ataon'ny be ny tanàna ao amin'ny commune Ankasakasa, Tsiribay, Tsibiray, ao amin'ny distrika ny Besalamby faritra Melaka amin'izao fotoana izao. Nidina an-dalambe ihany koa ny vahoaka ary mitahaka ny fanesorana azy tsy misy atakandro. Io be ny tanàna Irmaro io izay nambaran'ireo mponina fa lany tamin'ny Alabato sy Amboletra ary efa tsy ao an'ny toerana intsonina nandritra ny andro maro ka takin'ny mponina nijerena akaiky ny raharaha ankehitriny. Miresaka fitantanana ny tanàna izay hatrantsika fa hiazo anantsiranana vetivety. Tontosa tampim-pilaminana sy ampiralahina ihany koa androany atao amin'ny lapan'ny tanàna nantsiranana amin'ny famindram-pahefana teo amin'ny PDS Tina Edmond sy ny be ny tanàna Javozara Jean-Luc Désiré lanonana izay notaria amin'ny préfectura nantsiranana tamin'ity androan'ity. Stanio Bezara kolo antsiranana. Dia izy koa fa mandeha ampiralahina ny fanatontanana ny raha dia atsahatra antsika ny fanenjena olotoka ny fifanenjena fa miasa fanompoana vahoaka aloha dia masoantsika. Izay angambany amarahako ny fandraisam-pivolagnako dia mitsodrano anao aleo alasana dia matonga be tanàna amin'ny andraikitra izay sarinao ary efa sarinao hatramin'izay dia mankasitraka antsika jiaby vahoaka ny antsiranana koa lavo marobe misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko lahy. Ya, andro ny tantanana dia ty famarinana mangarahara. Ny fangotrana izy ny volagniny monsieur le PDS teo hoe ny fangotrana délégation spéciale, délégation zegny olo maro araiky mitsanga présidence namany tsy hita. Tato tsisy conseil municipal tsy hoe magnina PDS sagnatren'zegny lavitry n'zegny fa le rafitry akory ny angalanao didy anao zaraiky tsisy fankatoavana mpanompotraigny tsisy namagna miara-miasa fa zaza raiky président magnaboaka raha eke madame le préfet mamela anaka monsieur le président misy réserve zegny ampiarahako amin'ity passation ty. Koa moa toromarky tena avy eto izy io amina hoe fitondrana vaovao donc fa mamahazo baiko hoe koragnandreo hoe mba famarinana mangarahara
ke alohany angalana andraikitry amin'ity passation ty misy réserve zegny ambelanay eo miambiny izay valiny réserve ty zay apetrakanay agny amin'izy eo. Anoizantsika ny fampalalam-baovao, sehatra maro ny potika nandritra ny fitondrana Rajoelina ka mila jerena akaiky amin'izao andro ny fanovandravitra izao ireo sendika samihafa androany. Izy ireo izay mitaky ny hanomezana lanja ny asa fiariana sy ny fandraharana malagasy raha tsy ilaza fa tsy ny sehatry ny fizahantany ankehitriny. Sehatra isan'ny marefo indrindra ary sarotra renina ny fizahantany rehefa misehatra korontana ny firenena. Maro ireo teboka mila jerena aingana ho ny syndicat de guide touristique. Isan'izany fanokafarana ny abakabaka ho an'ireo firenena be mpandefa mpizahatany indrindra. Amin'ny manosany Madagasikara dia fiaramanidina samy mitondra ny mpizahatany eto amintsika. Noho izany dia mitaky izay ny sokafan'ny abakabaka ho an'ireo firenena be mpandefa mpizahatany indrindra. Mila jerena ny fanarena ny kompania tanterana ny Madagasikara ho an'ny zotra ato anatiny sy ivelany. Ary mila jerena manokana ihany koa ny saran'izany sidin'izany mba ahafahan'ny rehetra amin'izay malalaka na malagasy io na vahiny. Tokony jerena aingana koa ireo seranam-piaramanidina rehetra mba ho afaka mandray ny zotra avy any ivelany vatany fa tsy ho voatery eto Antananarivo na Nosy be ihany no andraisana izany sidina iraisam-pirenena izany. Fanomezana ny agrément amin'ireo mpiserady efa navita ny setra ary efa nandoro ny saran'izany mba hoentiny mitady asa sy miditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Ankoatra ireo mpisehatra amin'ny fizahantany, mitaky ihany koa ny sendika ny mpiasa eo anivon'ny Instat ny hamerenana ny asiny ivitoerana miandraikitra ny antotanisa sy ny fahalalana amin'ny famoahana ny vokatra na ny statistika. Ny Instat zany nandritra ny fitondrana teo aloha dia somary teritery ihany zany ny fahafahana maneho ny famoahana ny vokatra ato amin'ny Instat. Fa misy moa ireo teknisianina ato aminay miandraikitra an'izay zavatra zay dia iry zareo ny miandraikitra ny famoahana ny vokatra sy ny fanatanterahana ny asa fa miandraikitra statistika miandraikitra ato amin'ny syndicat zany dia mijery amin'ny ankapobeny mba ahafahan'ny toeram-piasana maneho izay vokatra izay. Ny vokatra ny Instat zany dia mety nanelingelina ny zavatra fitondram-panjakana teo aloha. Izay mahatonga ny mitaky ny famerenana ny asiny Instat mba hoe manana ny fahalalany toy ny tamin'ny antom-pisian'ny Instat hatrizay ihany zany amin'ny famoahana ny vokatra zay vokarin'ny Instat. Fotoana ny fanovana izao ka manaitra ireo tompona ndraikim-panjakana ireo sendika samihafa hijery akaiky ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Ao anatin'izay fitakiana samihafa izay fa hiazo any Toamasina vetivetsika. Tapitra omaly ny feim-potoana nomeny Jirama ialany ny tale generaliny ka nanaovan'izy ireo ny service minimum. Androso amin'ny service zéro ny Jirama nanomboka androany ary tsy tsahatra ny fitakiana raha tsy miala ny tale generaly amin'izao fotoan'izao Erinao Razafimanana Toamasina. Tsy indrinay manokana ny faritra dia tsy mahazo vola tsisy fanampiana mihitsy avy amin'ny direction générale. Jerenareo zao ny fiara maty ny mpiasa miala volam-posy anamboarana ny fiaran'ny Jirama machine iasana ny mpiasa no mividy taratasy rouleau-na caisse tsisy ny mpiasa no mividy maty ny orinasa Jirama potika tanteraka. Rahan'izay teo dia mbola nanao service minimum fa manomboka androany dia tapanay tanteraka misy ny administration rehetra. Amin'izao aloha noho ny fitiavanay ny asanay dia mbola mandeha ny jiro sy rano. Ka zay dia mitaky tsy misy atakandro fanesorana ny DG Ronwes sy ny namany zay vazaha zay miara mitantagna aminazy ato anivon'ny orinasa Jirama.
oetintsika mamarana ny fampalalam-bavao lesiky ny fitondrana teo alohany tsy fanomezana lanja ny asa fikarohana sy ireo mpikaroka malagasy profon'izany ny tedi-boly izay ohatra faingo ohatra ray isan-jato natokany fanjakana ho amin'izay raha tia hampandroso ny firenena mila omena toerana ny soso-kevitra avy eny amin'ny tontolo ny fikarohana raha ny fanazavana ireo mpikaroka mpampianatra tamin'ity androanyity fanampanazavana. Misy fotoana mandray fanapa-kevitra ohatra ny mpitondrantsika fa tsy manontany ny hevitry ny mpikaroka sy ny mpampianatra mpikaroka izy. Misy fotoana mamokatra indray zahay fa tsy tafiampita any amin'ilay olona tokony hampiasa azy ilay zavatra fikaronay. Atao hoe andraikitra zaraina ilay izy. Zahay manana ny andraikitray tokony hampita bebe kokoa fa ny mpitondra koa tokony mandray ny andraiky ny andray ny voka-pikaroana aty aminay satria tsy ho andraikitra intsony ny ampiatra ny reny fa andraikitry ny mpitondra sy ny mpanapa-kevitra amin'izay. Mandalo kion-dalantsika izao dia mampirisika foana izay enoy ny feo fikarohana ara-tsosialy, ara-ekônomika, ara-tontolo iainana, ara-kolona enoy ny feo fikarohana satria avy ety aminay ny fahalalana raha tsy mifototra amin'ny fahalalana io zany dia manandrakandrantsika. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-bavao any androany mbola maro ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ality santionan'izay ny ankitsipo iarahana amin'ny Andriamatoa Zavao Jean-Louis filohany antoky gasy mifankatia sy Jean Arson avy amin'ny Zagasy fandaharana izay iresahana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao amin'ny ankabeny hanasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-bavao izao ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. C'est doux, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Vavo. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.